Araka ny ora famantarana dia amin'ny valora katrika eto amin'ny trano fitenenanay ora ny fampalalam-baovao indray eto amin'ny fahita lavitry ny MATV izay kosa dia manasa ampanajana antsika rehetra ny tokantrano hanaraka ny andindininy mahakasika an'izay hatramin'ny farany avy hatrany dia mahakasika ny Union Européenne ny vondrona Européana izay nanatotosa fanasiniavana ny fifanarahanam-piaramiasa tany EFD izay notontosaina teny amin'ny lapan'ny Iavoloha izany tamin'ity androany ity raha toa ka teny amin'ny trano fonenan'ny Masivony Grande-Bretagne no nanaovana ny dinika. Tsy mbola afa-po zato isan-jato amin'ny fandrosoan'ny asa tanterahan'ny fanjakana malagasy ny vondrona Européana araka ny fanazavana nentin'ny ambasador vondrona Européana Andriamatoa Benedito Antonio Sanchez no mariany fa misy ny fepetra izay napetraka tamin'ny fanasoniavana amin'ny fifanaraha-piaramiasa ao anatin'ny fed andiany faraka amby folo niaraka tamin'ny vondrona Européana notsitratra ao anatin'izany ny fametrahany any haute cour de justice izay misahana fitsarana ireo olona ambony mpitondra ao anatin'ny filoha-pirenena antony nampiena oraka amby folo tapitrisa euro ny rotsabola voalohany nataon'ny vondrona Européana. Pourquoi on n'a pas été capable, l'Union européenne et Madagascar, de débourser l'intégralité de cette deuxième tranche d'appui budgétaire. Je voudrais clarifier une chose avant, c'est que ce n'est pas des fonds qui sont entre guillemets perdus pour Madagascar, parce que ce sont des fonds prévus dans l'ensemble de l'enveloppe de notre programme indicatif national. Mais c'est vrai qu'on a retenu quelques indicateurs, quelques engagements qui n'ont pas été accomplis complètement. Y compris l'installation de la haute cour de justice, ce qui n'a pas été possible parce qu'il y a eu des retards aussi dans les différents processus électoraux et la réintégration d'un nombre concret des personnels de santé, quelques 500, et on est arrivé à 480. Ça veut dire que du point de vue de l'accomplissement des différents indicateurs, on a eu un niveau de respect des engagements très élevé, mais malheureusement pas à 100%, ce qui nous a conduit, parce que finalement ce sont des engagements fermés, à débourser ou à ne pas débourser une petite partie. Et finalement on avait prévu 13 millions d'euros, on a déboursé 11 millions et demi. Ny momba ny fifidianana tontolo fampiasam-bola eto Madagasikara fanavaozana ny sehatra ny fandriam-pahalemana ary momba ny fanaparam-pahefana ireo ny teboka noresahana tao anatin'ny dinika politika izay niarahan'ny vondrona Européana tamin'ny gouvernemanta malagasy nojerena tao anatin'ny fionana ihany koa ny momba ny fanatanterahana tetika asa samihafa ao anatin'ny fed andiany faraka amby folo izay programa mpampandrosoana vatsian'ny Européana vola hatrany amin'ny 7,5 tapitrisa euro. Mikasika ny fanatanterahana ny tetika asa fanamboaran-dalana manokana taken'ny vondrona Européana ny siny fikojakojan'ny lalana. On a insisté sur l'importance d'avoir un fonds d'entretien routier qui fonctionne bien. Le Premier ministre nous a rassuré qu'effectivement la relevance du fonds d'entretien routier vont aller directement, sans nécessité de passer aussi par les trésors, ce qui est important pour renforcer l'autonomie du fer. Et la même chose en ce qui concerne les COER, une autre institution importante. À nouveau, il y a cette volonté de la part du gouvernement de respecter, d'encourager la participation aussi des usagers et l'autonomie de cet organisme de supervision en ce qui concerne l'entretien des routes. Nosy tamin'ny vondrona Européana Andriamatoa Benedito Antonio Sanchez fa efa vita sonia fifanarahana mikasika amin'ny programana asa mpampandrosoana niaraka tamin'ny vondrona Européana. Tsy misy ny olana amin'ny famoaham-bola. Misy hoy izy niezaka vitan'ny gouvernemanta saingy takiana ny siny niezaka avy amin'ny fitondrana malagasy ahafahana mahita vokatra tsara kokoa.